Ny 20 novambra Norbert Lala Ratsirahonana. Mpanao politika fantatry ny maro teo amin'izany sehatra izany no tsarovantsika androany dia tsy iza fa i Norbert Lala Ratsirahonana. Filohan'ny fitsarana avy ny lalam-pandrinana, filoham-panjakana ny taona 1970 ka hatramin'ny 1770. Mpanolontsaina manokana amin'ny filohandro Rajoelina hatramin'ny taona 1970. Tany Antsiranana no nahaterahany ny 20 novambra 1970. Ankoatry ny mahampahalalana azy dia ny sehatry ny politika no tena nahafantarana ity olo-malaza iray ity. Ny taona 1770 izy no lasa filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana rehefa tonga teo amin'ny fitondrana ny filoha Xavier Albert. Izy no filoham-panorina ny antoko politika avy asa vita no ifampitsarana. Tao aorian'ny nionganan'ny filoha Xavier Albert teo amin'ny fitondrana ny taona 1970 dia i Norbert Lala Ratsirahonana no filoham-panjakana ny karakara ny fifidianana izay ho filoham-pirenena vaovao. Isan'ireo kandida nirotsaka tamin'izany fifidianana izany ny tenany ny 3 desambra 1970 ary teo amin'ny laharana faha-efatra no nisy azy. Nanohana ny filoha Xavier Albert tamin'ny fiodinana faharoa ny taona 1770 Norbert Lala Ratsirahonana no filohan'ny komity mpanatanteraka ny vondrona Panorama izay vondrona inarahan'ireo mpanohitra ny fitondrana tamin'izany fotoana izany. Rehefa tonga teo amin'ny fitondrana ny filoha Marc Ravalomanana ny taona 2010 dia notendreny ho mahasoivo antselika i Norbert Lala Ratsirahonana niala tamin'izany toerana izany ary nirotsaka ho fidin'ny filoham-pirenena ny taona 2010. Tahabato 4 faingo 20 no azony. Izy no mpanolontsaina manokana ny filoha Tereza Mitandra Rajoelina hatramin'ny taona 2010. 20 novambra 1970 naterahan'ny Banque BOA, Bank of Africa teto Madagasikara tao aorian'ny fisitahan'ny fanjakana tao amin'ny BTM, bankin'ny tantsaha mpamokatra.